Itsandaniny moa dia tsy faly amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa nefa Lalatiana Rakotondrazafy izay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo nambara fa misalovana ny asan'ny ben'ny tanàna izay ramatoa vadiny ny filoha teo aloha kanefa dia tsy andraikitra n'izany tokony hitsangana ny fanjakana malagasy manoloana an'izany araka nambara ny Lalatiana Rakotondrazafy teo amin'ny mpanao gazetinay Jemima Radanela sy Mamrasoanaifo. Miditra loatra amin'ny fitantanana andrarahan'ny tanàna Antananarivo ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Araka ny fandirian'ireo mpanolotsaina dia tahaka ny filoha Marc Ravalomanana indray no maka ny toeran'ny vadiny izay ben'ny tanàna Antananarivo. Tokony indraindraikitra manoloana izany ny fanjakana mba hametraka ny lalàna. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manana fahefana ve izy anome baiko zany hoe ampidirina fourrière ilay camion nefa anteneninay mpanolotsaina ny tanàna mpanohitra ngev hatramin'izay dia ny hoe miditra loatra mitsabaka loatra miraharaha ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Ravalomanana lasa ohatran'izy ny ben'ny tanàna eo amin'ny toeran'ny vadiny fa marina fa vadiny izy fa tsy manome fahefana mihitsy isy lalàna mihitsy aminazy hoe vadina ben'ny tanàna dia manana fahefana ben'ny tanàna any zany le tokony ametrahantsika adevitra ao anatin'le fa tsy tokony mipetraka io olana io raha ohatra ka mandray andraikitra amin'ny fitondram-panjakana foibe hoe recadrena mihitsy zany le raharaha tsy misy vadina filoha vadina ben'ny tanàna zany afaka manao ny asany ben'ny tanàna fa ben'ny tanàna ny voafidy amin'ny toerana. Taorian'ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahany mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo dia nitodika teny amin'ny préfet de police izy ireo mba hanara-maso na hanao ny contrôle de légalité ny zavatra maro samihafa mitrangy eny amin'ny tanàna Antananarivo. Tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolotsaina ny tanàna dia efa ny interpelleny teo anivony fahefana-panatanteraka izahay kanefa moa ny olana zany tsy mihaino zareo raha teo moa maro anisa zany eo amin'ny filan-kevitra ny tanàna ny mpitantana ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo saika avy amin'ny tiako Madagasikara daholo zany hoe olona zany daholo tsy mihaino an'izay olana mipetraka izay izy dia mazava ho azy zany fa tsy maintsy mitodika any amin'ny préfecture de police izahay izay manao aloha ny contrôle de légalité ny acte samihafa eo anivony commune urbaine Antananarivo tohanana izay initiative izay. Mahakasika ilay trangana-seho teny Anosipatra dia nanambara ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo fa marefo ny fitondrana ka manao izay tiany ny olona.